Androany moa zany ny eto amin'ny commune urbaine Fort-Dauphin dia manao atrikasa fametrahana ny CMH na ny code municipal d'hygiène amin'ny resaka fanadiovana sy fidiovana ato anatin'ny commune urbaine Fort-Dauphin. Ty atrikasa ity moa zany dia misy mpiara-monina antoka miaraka amin'ny commune dia tsy izy zany fa ny commune Oisel zay commune Ravavy efa jumelé tamin'ny commune urbaine Fort-Dauphin depuis presque 25 ans zany. Ary mitizany fiaraha-miasa zany misy projet eo amin'ny 2 milliards d'ariary amin'ny fametrahana ny projet bout de vidange na hoe fakanany reny ataosika amin'ny direct izy hoe fakanany tay zay any atokantrano ahafahana maka ny rehefa feno zany ny kabonetsika dia misy service ihany koa ataon'ny commune makany reny any atokantrano tsirairay. Zay projet zay dia mandritra ny 3 taona efa taona eo miaraka amin'ny commune Oisel, région Normandie ary misy ihany koa ny fiaraha-miasa ministèren'ny rano, fanadiovana sy fidiovana ary efa ao anatin'ny étape faha-efatra angambatsika izao fa mamaraparana ary efa hanao ny tena mise en œuvre n'ilay projet dia ao anatin'izay no ametrahana ity CMH ty na code municipal d'hygiène ty. Maro ny zavatra fehizin'ity code ty dia eo ny fitantanana ny fako, ny rano maloto, eo ihany koa ireo ataotsika hoe pollution maro be tsy voatery resaka ety amin'ny tany ihany na ny anaty ranomasina na ny eny amin'ny plage. Manodidina ny faradofay manontolo zany dia ezahantsika metraka an'izay fanadiovana sy fidiovana zay mba tena tanàna hasarika ary ataotsika hoe ho tonga maro ny touriste ary vahoaka salama ihany koa mipetraka amin'izany tanàna madio izany ka dia isaoranay ny commune Ravavy Oisel sy ireo ataotsika hoe vahiny tonga avy any France zay miatrika ary mahita ny fahavitrihan'ny vahoaka eto Fort-Dauphin amin'ny fametrahana an'ity CMH ity. Mety efa manana fepitony eo ve ny hoe atraizana firiny eo ny fametrahana zay CMH zay? Raha ny dingana zay andalovantsika moa zany dia niainga teny amin'ny consultation publique aloha voalohany miaraka amin'ireo chef fokontany dia androantsika zao miaraka amin'ny technician rehetrarehetra ireo ataotsika hoe service déconcentré rehetrarehetra STD miaraka amin'ny mpiara-monina sy ireo association sy ONG ary ny autorité locale leto. Rehefa vita ty consultation ty fakana hevitra zany misy travail de groupe eo dia misy ataotsika hoe soro-dalana anankiray ahafahana miainga amin'ny fametrahana an'izay code zay. Rehefa avy eo dia mbola hiveriny antsika ny consultation publique ary isy ihany koa ny phase communication moa zany izay ataotsika hoe 44 eo angamba no atao eto amin'ny commune urbaine Fort-Dauphin amin'io 12 fokontany io fampahafantarana ary fivulgarisena zany code zany. Ny étape zay andalovany moa dia rehefa tena vita ilay code dia mandeha any amin'ny conseil municipal ary mandalo contrôle de légalité ery amin'ny préfecture dia azo ampiarina avy hatrany. Ny andraikitra ny tompona andraikitra moa indrindraindrindra itsika ataotsika hoe autorité moa zany dia ny fampiarana ny lalàna satria ny zavatra isy zany ny matoa mipetraka zay code zay dia misy karazana ohatrany hoe fepetra tsy maintsy ho arain'ireo vahoaka ao anatin'izay code zay ka hiezaka zany ny commune sy ireo autorité locale rehetrarehetra eto mba hampiatra marina an'izay lalàna zay ahafahantsika tena mahazo vokatra satria raha ohatra ka mijanona ho boky ihany le izy ho texte ihany ho lalàna fa tsisy mampiatra zany dia zava-poana ihany fa dia manantena an'izay fiaraha-miasa amin'ny ataotsika hoe tompon'andraikitra rehetrarehetra indrindraindrindra ny ao amin'ny force zany ahafahantsika mba tena hoe manameloka ary manasazy izay rehetrarehetra tsy manaraka an'izany code izany. Zay zany no zavatra andrasanay amin'ireo mpiara-miasa moa zany sy ataotsika hoe tompon'andraikitra eto amin'ny commune urbaine Fort-Dauphin satria ma chef lieu de région ny eto zany dia hita eto daholo ireo ataotsika hoe gendarme zay ny police ny miaramila ao koa ny tribunal ary tsika directeur régionaux rehetrarehetra zay hito atoerana
dia mino zay fa ifanometanana zany tsika mifampiarana an'izay lalàna zay satria eo ny fanovatoetsaina eo ihany ny sensibilisation zay ho atao fa tsy maintsy misy ihany koa ny ataontsika hoe ny fanasazina ary miainga avy amin'ity code ity ny ivoahan'izay charge izay ho an'ny tsirairay tsy manara-dalàna ao anatin'izany ny ataontsika hoe fanaovana maloto na fangerena eny amin'ny plage eny ankalamanjana eny tokony zavatra tsy azo atao zany ary ny fanariana rano maloto na fako eny amin'ny arabe ohatrohatra zany ny firespektena ny ataontsika hoe fahadiovana rehetrarehetra atao tampon-tanàna zany dia mety abosage ho an'ireo olona zay tsy manaraka an'izany. Alors Mario Basso, maire adjoint à la ville d'Oissel, chargé de la coopération décentralisée. Et je suis là depuis le début, je viens régulièrement, ce qui fait que je me sens ici comme chez moi, on est toujours bien accueillis. Et c'est pour ça que les projets sont pérennes, c'est-à-dire que ce qu'on a fait il y a plusieurs années, ça existe encore et ça fonctionne. Donc on est toujours dans cette logique-là. Là, c'est vraiment un gros projet, hein, comme le rappelait Monsieur le maire. Sur 2 ans, c'est 750 000 €, c'est énorme, c'est à peu près 3 milliards derrière. Mais ça en vaut la chandelle dans la mesure où le fait de traiter ces bouts de vidange, ça améliorera la qualité de vie des Malgaches d'une part, et surtout ça incitera peut-être des touristes à venir visiter cette ville dans la mesure où elle sera encore plus propre qu'elle ne l'est déjà. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc non seulement on réalise des projets, mais on vient régulièrement pour en assurer la pérennité. Il y a eu aussi la construction de terrains multisports dans différents quartiers de la ville. Et ensuite, toujours à la demande de la commune urbaine de Fort-Dauphin, on n'impose rien, on demande ici à la commune dans quel domaine elle souhaiterait être aidée, et on est intervenu pour la construction d'une vingtaine de blocs sanitaires à travers la ville, mais principalement dans les écoles. Il y en a une vingtaine, le dernier projet vient d'arriver à terme, c'était un projet principalement financé par la métropole Rouen-Normandie, qui consistait en la construction de 9 nouveaux blocs sanitaires dans les écoles de lave-mains. Et donc la suite, ça a été un projet encore plus gros dans le domaine de l'assainissement, c'est-à-dire la construction d'un centre de traitement des bouts de vidange. Donc qui a débuté il y a 1 an. Il y a une phase étude qui est terminée et on est entré dans la phase travaux qui va durer à peu près 1 an. Et nous espérons inaugurer ce bâtiment à Ankaref en début d'année prochaine.